manantitra ny araba mba ambirarintso anareo tompolasy tombovavy ary manasa ihany koa anaraka hatramin'ny farany ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra MBS. Nanamafy androany ny filoha-mpanorona ny filoha nasionaly ny antoko Madagasikara Andriamatoa Marc Ravalomanana fa izany antsoina hoe anteny mera-pirenena izany dia manana ny asany ary ny fanaovana politika amin'ny ankapobeny mihitsy dia misy ny antsoina hoe etika dia hoarahantsika avy hatrany ny fanazavana noentiny momba an'izay teo amin'ny sariny Mathieu Princy. Fanarenana eo amin'ny fomba fanaovana politika, ny fanatanterahana ny andraikitra amin'ny mahasolombavambahoaka araka ny tokony ho izy ary ny fanajana ny etika fanaovana politika. Ireo no isan'ny tanjona tsy maintsy tanterahan'ireo kandida avy eo amin'ny antoko tim rehefa tafita soamantsara amin'ny fifidianana izy ireo. Averina amin'ny asiny tena izy ny lanjan'izany solombavambahoaka izany, hoy ny filoha nasionaly ny antoko tim miainga amin'ny famongorana ny depute voavidy. Ny tanjona dia ny amerenana indray ny asiny zany hoe anteny mera-pirenena zany na ny solombavambahoaka Madagasikara zany. Satria izay no afaka mamme ny toerana fanaovana politika eto Madagasikara. Izy ireo no mamolavola sy mandany izay lalàna entina nasoavana ny district ny Tsiraray aby eto Madagasikara. Noho izany ny fanirianay ato amin'ny Madagasikara, ny faniritsika ato amin'ny Madagasikara dia ny amerenana indray izay asiny izay. Misy mihitsy ny etika, misy mihitsy ny discipline parti. Fa ny ato amin'ny Madagasikara miezaka mba tena ampivondrona ny herin'ireo antoko politika ireo mba samby anatitra sy ameraka ny asiny mba hanjakan'ilay demokrasia. Ary indrindrindrindra mba ahafahan'ny mpanatanteraka na ny exécutif manao ny asa izay ny tokony vahoaka. Raha tsy miasa ireo mpanao lalàna ireo raha tsy manara-maso ireo tsy hita izay anaovana an'izy, tsy hita izay anara-maso. Manana tombon-dahany amin'ny fanatrarana ireo tanjona apetraky ny antoko tim ny kandida rehetra natolotry ny antoko sy vovonana tim K25 manerana ny Madagasikara, hoy hatrany ny filoha nasionaly ny antoko tim Andriamatoa Marc Ravalomanana. Anomboka anao fanovana ngeda be ny antoko Madagasikara. Hiaraka amin'ireo antoko lehibe any velany izy. Izay fantatra fa tena manaja tsara zany demokrasia sy ny liberté d'expression zany na le fahazana le miteny ankalalahana. Ary ahafahana koa mamolavola ny tanora dieny zao. Satria tsy maintsy eritreretina izay zany ny tena zatra imasoana hoe hiasa hiaraka amin'ny tanora. Dia ireo tanora ireo tena hokojakojaina, hokolokoloina ary amena izay lalana tokony izorana. Manomboka izao ny tanora sy ny vehivavy mena ny asany maizy azy ary mena ny sehatra ahafahany maneho ny heviny, manan-kevitra be nareo tanora. Manana ny hoavinareo mbola betsaka. Efa misy ny manam-pahaizana manokana miisa 570 izay nalefa niofana tany ivelany momba ny fanaovana politika madio manaja ny demokrasia ary izara ny traikefa ho an'ny tanora rehetra tsy hakanavaka eto Madagasikara izy ireo. Fa niavaka ny androany ho an'ny teo anivon'ny boriboritany faefatra satria natolotra tamin'ny fomba ofisialy ireo kandida solombavambahoaka atolotry ny tim K25 ao amin'izany boriboritany faefatra izany. Lisitra izay tarihan'ny Rambosalama Emilien ary dia enikaja enim-boninahitra io lanonan'androany io satria natrehan'ny filohan'ny antoko sy ny vovonana tim K25 Andriamatoa Marc Ravalomanana. Laurette Berton no mitondra antsika momba an'izay vaovao izay teo amin'ny sariny Mathieu Princy. Vonona amin'ny fiatrehana ny fifidianana ny kandida natolotry ny antoko sy vovonana tim K25 ao amin'ny boriboritany faefatra. Nahazo tsodrany tamin'ny filoha nasionaly ny antoko izy ireo amin'izany. Tamin'ity androany ity, natolotra tamin'ny fomba ofisialy ireo lisitry ny kandida tarihan'ny Rambosalama Emilien, manana ny mampiavaka azy manokana ireo kandida ao anatin'ny lisitry ny tim ireo. Ara-pahamena ho anay dia 3, voalohany indrindra aloha ny fiadiana amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Manarak'izay dia ny fijerenany momba ny fananatany sy fananatrano ho an'ny olona. Eo zany problème mandrano, problème ny resaka fananatany ary ny fahatelo dia ny resaka amin'ny social sy indrindrindra amin'ny sakafony vahoaka zany. Ny candidat dia efa vonona ary lolista dia efa vonona rahateo araky ny teny hoe ho an-tanindrazana zay efa 7 taona dia mbola tohizana ho an-tanindrazana ny andro kely sisa anompona ny 4e arrondissement sy mivoaka ny Antananarivo.
no amafisina Andriamatoa Marika Ravalomanana filohan'ny antoko sy vovonana Team K25 fa manana adidy hijery ny vahoaka ireo kandida solombavambahoaka ireo ary ny tombontsoa ho an'ny vahoaka aloha no lahara-pahamehana izay vao ny tombontsoa ho an'ny tenany sy ny antokona nolotra azy. Fa hoan'ny any amin'ny distrikana Tsimorano kosa dia manana ny kandida izay hiatrika an'izany fifidianana solombavambahoaka izany ihany koa ny Team K25 ho an'izany any amin'ny distrikany Tsimorano izany. Tamin'ity androany ity dia nanatotosa fionana iray miavaka ireo tanora mivondrona ao anatin'ny jeune team eny antoerana izany fivoriana ny totsaina teny Atanin-Katsaka Itosy. Izy ireo dia nilaza mazava fa anohana ny kandida atolotry ny Team K25 amin'ny fifidianana solombavambahoaka ho an'ny eny amin'ny distrikany Tsimorano zany izay alisitra tarihan'ny Alain Ratsimbazafy. Laurette Berton no mitondra ny vaovao teo amin'ny sarin'ny Mathieu Princy. Zava-dehibe ho an'ny tanora ao anatin'ny faritra Tsimorano ny fiainon'ny Team Fohibe ny etaetan'izy ireo ary ny fanajana ny hevitry ny mpikatroka iny fotony tamin'ny nanendrena ny kandidata amin'izao fifidianana solombavambahoaka izao. Manohana tsy misy fepetra ny kandida ho solombavambahoaka natolotry ny antoko sy vovonana Team K25 ny tanora mivondrona ao amin'ny jeune team eny Tsimorano amin'izao fiatrehana ny fifidianana izao. Dia misaotra ny président zahay fa ny eny taty amin'ny fotony izy taty amin'ny base mihitsy zany le izy niakatra teny ambony dia makasitraka amin'ny président zay nanolotra ny Alain Ratsimbazafy. Betsaka ny tokony anjara horaisinay ao anatin'ity députation ity. Ny voalohany dia manentana ny namana rehetra zay ny tanora namana rehetra mba hivondrona ho iray isika satria ao anatin'ny team isika ao anatin'ny tanora team na Tsimorano dia Alain Ratsimbazafy irery ihany no solombavambahoaka atsika dia ny lista faharoa Monsieur Yanja any Tsimorano. Nambaran'izy ireo fa ny firaisan-kina eo amin'ny samy mpiray foto-kevitra sy ny fifanohanana no tena tarigetra apetraka mba ampahombo ny tolona dia ny fampandaniana ny kandida Alain Ratsimbazafy ho solotena ny vahoaka Tsimorano eny anivon'ny antenimieram-pirenena. Fa ivadika vaovao hafa mihitsy isika matetika ny resaka hoe lozam-pifamoivoizana eto Antananarivo ary ny tena mampalahelo dia misy ny ain'olona mafohy amin'izy ireny. Tamin'ity androany ity Tetsy Anosy dia zazavavy kely vao 8 taona monja ary mpangataka izy io no tsindrininy taxi be ary dia namony ainy izany zazavavy kely 8 taona mpangataka izany. So ihany fa tonga aingana ny polisy fa raha tsy zany dia mety zavatra hafa ihany koa no nitranga teo vokatry mety hoe tsy ho fifehezana ny fihetsepo teo amin'ireo rehetra izay nahita. Noro fitiavana no hitatitra amintsika momba an'io. Matitsitra drano voahitsaka ny fiara taxi be fitateram-bahoaka ny ankizivavy kely vao 8 taona monja androany tolakandro. Araka ny loharam-baovao azo mpangataka io ankizivavy kely io zany hoe mandehandeha eny afovoan'ny arabe manaraka ny sisin'ny fiara mangataka vola. Voatosiky ny olona izy tamin'ny fotoana io ka namantana tany ambanin'ny kodiarany fiara. Avokany maty teny eo izazy io satria nanohy ny diany ihany ilay mpamily ka voapotitra tao ilay zaza. Marina fa olona tety ivelany no nitabataba ny antso mafy raha nahita ilay zaza efa potsitra. Taorian'izay vao taitra ny mpamily ka nanajana ny fiara nijery ny zava-nisy. Saika niara-ny fitsaram-bahoaka ny mpamily taxi be. Nitereny manodidina mba hitondra ny zaza any amin'ny hopitaly ilay mpamily saingy tsy velona ny fiara. Etsy ankilany tsy avitra intsony an'ilay zaza vokatry ny ratra sy ny dona mafy nahazo azy. Nandrika dia nandrika mantsy ny raha teny antoerana teny amin'ny fiantsonany taxi be izay nitrangan'ny loza Anosy. Nidina teny amin'ity faritra ity moa ny polisy nijery ny raharaha nitondra ny mpamily hoentina atao fanadiadiana etsy tsara lalàna. Afendy tokony hitandrina atrany na ny mpamily na ny mpandeha eny amin'ny arabe ho fisorohana ny loza toy izao. Fa ny tsy fandriam-pahalemana dia saika iainana isan'andro ary faritra maro eto Madagasikara no isin'izany tsy fandriam-pahalemana izany. Tamin'ity herinandro ity
dia nisongadina atao Tomasina tao ny nanafian'ny andianjiolahy anitony orinasa mikirakira vola itony. Fantatratra fa dia volatra any amin'ny 410 tapitrisa ariary no norobain'ireo jiolahy tao Tomasina tao isika tamin'ity herinandro ity. Avy hatrany dia nitsoka nandositra ireo olon-dratsy. Ny mpitandro filaminana kosa dia miditra an-tsehatra eo amin'ny fikarohana sy mifanadiadiana momba n'izany toedrara izany. Noro fitiavana ihany no mitondra ny vaovao amintsika menakavy. Andianjiolahy misavaly no indray nanafika orinasa iray mikirakira tahirim-bola madinika any Ankiriry Toamasina any alakamisy teo raha ny loharanom-baovao azo androany. Lasa tamin'izany ny lehilahy vola mitentina 40 tapitrisa ariary izay vola nipiasa ao amin'ny orinasa raha toka ireto farany anomanome azy amin'ny alalan'ny fifanarahana arakasa teo amin'ireo orinasa ireo. Voalaza fa scooter misa efatra no entin'izy valo ireo nanao ny fanafiana niaraka tamin'ny basy PA. Aniditra tao amin'ny orinasa ny dimy tamin'izy ireo raha toka teny ivelany ny tily izay mpandalo ny 3 ambony. Rehefa azo ny vola avy hatrany nitsoka niaraka tamin'ny scooter izy valo ireo. Fotoana fohy taorian'izay vao tonga ny polisy. Marina fa tsy nisy ny pobasy nandritra ny fandrobana nataon'ireo mpangalatra. Aina araka izany ny siny piasa tsotra ao amin'ny orinasa mikirakira tahirim-bola madinika ondray petsapetsa tamin'ireo jiolahy. Araka ny fanazavana avy amin'ny polisy, piasa roa amin'izao no efa ayaina amin'izany. Marina faraindaina amin'ny fandrobana ireny orinasa ahitana solika ireny, ireto jiolahy ireto, ankoatry ny famakina ny orinasa hafa toy ny orinasa mikirakira tahirim-bola madinika tahaka izao. Vokatry na Fitzgerbob izay anarana iantsonan'ireto jiolahy ireto ihany, efa nikatona tanteraka amin'izao io orinasa momba ny solika io. Mbola eo amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana ihany raha tsaroantsika tamin'ny herinandro teo dia nisy ilay famonoan'ny olon-dratsy mpivarokena anankiray tao Miaronarivo. Taoriana n'iny raharaha iny dia 40 mianadahy no voasambotra satria dia nisy vehivavy tamin'ireo voaroroy tamin'izany raharaha izany. Ny 7 tamin'izy ireo dia nampidirina amponja avy hatrany. Ny ambiny kosa dia nahazo fahafahana vonjy-maika mandra-piandry ny fitsarana. Noro fitiavana no mitatitra amin'ny vaovao. Olona misa 7 tao anatin'ny 40 nahiditra ponja avy hatrany eny Ambohidratrimo rehefa avy natolotra ny fampanoavana ny alakamisy teo raha ny loharanom-baovao voaray androany. Ny ambony kosa dia nahazo fahafahana vonjy-maika mandra-pahatonga ny fitsarana. Marina fa voaroroy tamin'ny resaka famonoana fandrobana mpivarokena avy nivarotra tao amin'ny tsena Analavory ireo olona 40 ireo. Nitako vola be tamin'izy mivady moa ireo navandoza tsy nanome anefa izy ireo ka avy hatrany voatifitra ilay rangahy. Matitsitra adrano ilay mpivarokena, ilay ramatoa kosa voaterina moka vola mitentina 7 tapitrisa ariary teny aminy nomena ireo mpanafika. Tsy aivina, nandray ny andraikiny ny polisy raha vantany nandre ny poabasy tany antoerana. Nitsoka aingana moa ireo navandoza raha toka tsy nitsahatra nanenjika ny polisy. Olona misa 4 no voasambotra tamin'izany, lehilahy misa 3 ary vehivavy ny iray. Nitoy hatrany ny fanadihadiana nataon'ny polisy sy ny fikarohana ireo olona ambony ka tafakatra 40 ny isan'izy ireo izay atodony kotrika tamin'ny raharaha. Fantatra izao fa 7 tamin'ireo 40 dia nidoboka aponja any amin'ny fonjana Ambohidratrimo rehefa avy natao famotorana. Izy ireo izay voalaza fa nandray anjara mivantana tamin'ny fanafiana. Eo amin'ny resaka fandraharana kosa dia nomena anjara toerana manokana ny tanora tamin'ny fotoana anankiray izay niavaka tokoa androany tetsy amin'ny Izara Galerie. Ireo misehatra eo amin'ny fikirakirana ny sary sy itony resaka hoe site web itony no ny fanakalo hevitra tamin'izany fionana izany ary dia fanomezan-danja ny resaka fandraharana mihitsy eo amin'ny sehatra io no tena votoatin'ny resaka. Laurette Berton no nanaraka ny vaovao teo amin'ny sarin'ny Mathieu Princy.
mbola tena ataon'ny olona ambany-javatra ny tontolo ny asa fakana sary amin'izao vaninandro iainantsika izao. Tsy mahita lalana loatra ihany koa ny ankamaroan'ny tanora misehatra eo amin'ny tontolo io. Sakana lehibe amin'ny fampiroboroboana ny tontolo ny fandraharahana eo amin'ny tanora izany, ka nanosika ireto mpikarakara ireto hiara-isa lahy amin'izao hetsika atrikasa izao. Hetsika izay natao hifampizarana sy hifanakalozana traikefa. Tsy ampitosika ny tanora malagasy eo amin'ny sehatra ny fandraharana. Tsy ampitosika satria tsy dia hita zareo. Maro ny manan-kevitra fa vitsy no hitan'ny olona. Dia noho izany dia niezaka izahay zany tady sehatra ahafahan'izy ireo mivelatra dia anisan'izany ihany koa ny asa ohatry ny asa rehetra fandraharana ihany koa dia misy ny sary, ny tontolo ny sary amefan'ny olona izy io matetika eritreretin'ny olona fa vita amin'ny telefônina daholo ny zavatra rehetrarehetra nefa ny zavatra diso be zany satria manandanja be mihitsy ireo olona izay manan-talenta maka sary ireo. Velesina vy dia mbola mafana, mbola tanora zareo mbola miroborobo, mbola matanjaka tsara koa eo ny fotoana izay ahafahana manao zavatra betsaka indrindra dia izay ny antony hoe tanora no atsoina anovany zavatra rehetrarehetra zany izay mety ampivoatra ny firenentsika atsoatsy. Nisy ny fifaninanana sary ho an'ireo tanora manan-talenta izay naranty tetsy amin'ny Zary Galeria Ampasany Malo. Tanjona ny anokatra ny lalana ho an'ireo tanora sy hanome lanja bebe kokoa ny fifanomezan-tanana na dia eo aza ny fifaninanana eo amin'ny tontolo ny fandraharahana. Anosika ny mpandraharaha zandriny sy voamanomboka malagasy sy ampifandray ihany koa ireo mpandray anjara rehetrarehetra amin'io sehatra io. Izany hoe ilay mpakasary lafin'ny communication iny, ilay mpanao développement web na mpanamboatra site amin'ny lafin'ny teknôlôjia dia ilay mpandraharaha iny mihitsy. Izany hoe hifanampy, izay ny tena toe-tsaina tianay aroso amin'ilay izy koa hoe marina fa ny sehatry ny fandraharahana misy fifaninanana fa tianay hiroborobo koa ilay fifanampiana sy ilay fifanakalozana ao anatin'ilay izy. Ezahana ho tohizana mandritra ity taona ity izao atrikasa fifanakalozana izao ka ireo tanora eo anelanelany 5 ka hatramin'ny 5 taona manana tetikasa na orinasa vao ny antomboka latsaky ny 2 taona no tena omena tosika amin'izany. Eo amin'resaka tantaram-pirenena kosa ny sabotsy tamin'ny ity androany ity zany dia mbola ao an-tsain'ny beso maro ny antsoina hoe tantaram-pirenena satria dia mbola avy nanamarika ny tolom-panafahana isika izany tamin'ny omaly ny 20 mars. Ao anatin'izay tantaram-pirenena izay indrindra dia mbola betsaka indrindra ho an'ny tanora amin'izao fotoana izao sy ny taranaka no tsy mahafantatra ny amin'ny hoe fa nahoana moa no i Frantsa no nanjanaka any Madagasikara fa tsy firenena hafa. Tsy afaka misaraka amin'ny fanjanahantany taty amin'ny continent africaine ny antsoina hoe conférence de Berlin tamin'ny fiafarany ny taonjato 17 satria tamin'io no nizarana toy ny gâteau ny continentany Afrika izay natao zanatany. Toy izao ary ny tsara ho fantatra momba an'izay teo amin'ny sarin'ny Erzo Rajonarvony. Nanomboka ny taona 20 dia nitady ny akarana misy kokoa ny toe-kareny ny firenena sy ny fanjakana tany Eropa. I Afrika no hitan'izy ireo fa manana ny otrik'arena izay ilaina ka nahatonga ny chancelier allemand Otto von Bismarck nampiantso ny fivoriana tao Berlin natrehan'ireo firenena 17. Nanamafy ihany koa ilay bay geografia antsoina hoe Stanley fa manana rembe i Afrika. Ny 15 novambra 2027 no nanomboka io fivoriana tao Berlin io. Tsy mbola nisy resaka mihitsy tamin'izany ny hoe i Frantsa no anjanaka Madagasikara. Natao toy ny zara gâteau i Afrika ka ny hafarany dia samy nazo ny anjarany ireo firenena nanatrika ity fivoriana ity ka dia nomena any Frantsa i Madagasikara. Ny fanarahana tamin'izany ihany koa fa ho voanana amin'ny fanandevozana tamin'ny fahampanjaka ary dia notanterahany Galeny tokoa izany taty Madagasikara. Natao daholo kosa nefa ny fomba rehetra andemena ny mpanohitra tany amin'ireo zanatany. Tahaka izany ohatra ny abibiany isan-karazany, ny asan-terivozana, ny fanamelohana ho faty. Rehefa resy kosa i Allemagne tamin'ny ady lehibe faharoa dia nozarain'i Grande-Bretagne i Frantsa, i Belzika, i Afrika Atsimo ireo zanatany Allemand taty amin'ny kontinanta afrikanina. Ny dikan'izany rehetra zany dia tsy nisafidy ny ho zanatany Frantsay i Madagasikara fa ny conférence de Berlin tamin'ny
5,7 no namaritra izany. Dia izay resaka momba ny tantaram-pirenena izay ihany koa no namaranantsika ny vaovao teto amin'ny fahitalavitra MBS. Misaotra anao naritra nanaraka hatramin'ny farany. Veloma tompoko.